20 andro mialohan'ny fandatsaham-bato amin'ny fifidianana filoham-pirenena efa misy ny mpanara-maso iraisam-pirenena mahakasika izay fifidianana izay ny antsipiriny izay vaovao zay ary iray amin'ireo firenena nilazan'ny fahavononana nanao safanara-maso ny fifidianana ny vondrona Europeanina raha nambarany ambasador ny vondrona Europeanina Andriamatoa Leonidas Tesabsidis androany ary efa misy ny équipe mpanara-maso ny fifidianana avy amin'ny vondrona Europeanina tonga eto Madagasikara. Il y a une partie qui est déjà arrivée, il y en a d'autres qui vont arriver cette semaine-ci. L'observateur principal va arriver mercredi matin et il y aura une conférence de presse qui va donner jeudi matin. Et il y a aussi un autre point qui est très important, c'est l'observation locale. Il y a un nombre entre 5 et 6 000 d'observateurs internationaux et locaux qui seront financés et formés par des ONG locales spécialisées dans le processus électoral. Et je crois que ça seront les yeux et les oreilles qui vont se disperser dans tous les pays et voir comment ce processus avance. Raha ny fanazavana dia mahatratra 900 ny mpanara-maso avy amin'ny vondrona Europeanina ho avy hanara-maso ny fifidianana filoham-pirenena izay ho tontosaina ny 20 oktobra ho avy izao ny fihodinana voalohany. Ankoatra ny vondrona Europeanina nefa anisan'ny efa nahatonga mpanara-maso ny fifidianana ny vondrona Afrikanina. Équipe à long terme zany efa misy tonga ny Union Africaine moa zany zao nefa niraisinay omaly 10 ry zareo ary efa nomboka andeha manomboka rahampitso amin'ny région vitsivitsy sy district vitsivitsy eto Madagasikara. Zareo zany dia efa mijery ny avant scrutin. Ny Union Européenne koa zany dia efa tonga koa ilay équipe à long terme lazaiko teo ary dia mbola misy ny ho tonga tsy ho ela ny antsika malagasy moa dia efa tsika fa misy 5000 eo ny observateur malagasy. Ny Union Européenne zany 106 personnes zany isan'ny zareo rehetrarehetra ary ny Union Africaine mbola misy 10 zany no tonga amin'ny Union Africaine dia ny OEF koa moa eo amin'ny 10 ihany. Araka izany dia manodidina ny 300 ny mpanara-maso ny fifidianana avy amin'ny sehatra iraisam-pirenena ho tonga hanara-maso ny fifidianana filoham-pirenena izay ho tontosaina ny 20 oktobra ho avy izao ny fihodinana voalohany.